Ivadika eo amin'ny pejy vaovao ara-toekarena kosa sandray isika manomboka eto ripijery ajaina mitetina hatrany amin'ny 7.70 faingo 4 tapitrisa dolara ny fanampiana antsoina hoe facilité de crédit rapide tokony ho azon'ny Madagasikara vokatry ny fifanarana ny arahana tamin'ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Mialohan'ny famoaham-bola nefa dia ilaina ny fankatoavan'ny fobe-pitantanana akapobehan'ny FMI sy ny fandinihan'ny filankevim-pitantanany FMI izany amin'ny volana novambra 2020 sy Fifanarahana na accord de principe mikasika ireo fanovana ampiarana tokony tohanan'ny famatsim-bola facilité de crédit rapide mitetina 7.70 faingo 4 tapitrisa dolara ary programme de référence maharitra enim-bolana izay fifanarahana eo amin'ireo manam-pahefana sy ny sampandraran'ny FMI mikasika ny fanarahana ny fampiarana ny fandaharana asa ara-toekarena. Ireo no vokatry ny fandalovan'ny iraky ny FMI notarina Andriamatoa Marshal Milsa teto Madagasikara. Ny famoahana ny vola 7.70 faingo 4 tapitrisa dolara nefa dia mbola miankina amin'ny fankatoavan'ny fobe-pitantanan'ny FMI sy ny filankevim-pitantanana. Nomarian'ny iraky ny FMI fa mbola marefo ny tontolo ara-toekarena. Tombanana atratra 3.200 ny fiakaran'ny arkarena faobe amin'ny titona 2024 ity. Ny fitotongan'ny vidin'ny akora fototra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia nampiena ireo vola miditra amin'ny alalan'ny arena kibon'ny tany ahondran'i Madagasikara. Mbola ambany ihany koa ny tany fampiasam-bola tsy miankina ary tsy dia mahasarika ny tontolon'ny fandrarahana. Ny sedra olana ihany koa ny sehatry ny fizahantany vokatry ny olana samihafa teo anivon'ny kompania fitaterana Air Madagascar ary mitohy hatrany ny fahatapahan'ny jiron'ny jirama. Fantatra fa hiara-iasa amin'ny banky iraisam-pirenena ny mpitondra malagasy mba hijery ny olan'ny orinasam-panjakana jirama sy Air Madagascar. Roa lehibe ny tanjon'ny fandaharana asan'ny fitondrana mba hanohanana ny fampandrosoana, ny fampiakarana ny vola miditra amin'ny fanjakana ary ny fampiasana amin'ny fomba mahomby ireo fandaniana samihafa. Ireo teboka lehibe ireo dia tafiditra anatin'ny teti-bola-panjakana 2024 raha ny resaka ny fanaovana tamin'ireo manam-pahefana. Nandray fepetra ny avy eo anivon'ny banky foben'i Madagasikara mba hiatohana ny fampiodonana araky ny tokony ho izy sy ny fangarahana ny tsenan'ny fifanankalozam-bola na ny marché d'échange. Ny fankatoavana ny volavolan'ny sata vaovao mifehy ny banky fohy be dia anatsara ny fitantanana sy ny fahaleovan-tenany tsy farany. Ny programme de référence izay ny fanarahan'ny mpitondra malagasy sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia aharitra hatramin'ny volana martsa 2024. Ny fahombiazan'ny fampiaran'ny fandaharana asa io dia anamafy ny famarina toerana ara-toekarena sy ara-bolan'i Madagasikara ary afara miantoka ny fahazahoana ny facilité élargie de crédit na ny FEC.